Betsaka ny fampandrosoana vita ny teto Antsirabe, ny université, ny kianja manara-penitra, ny CEG manara-penitra sy ny sisa. Antony anoananay azy izany hoy ireto vahoaka eto vakina karatra ireto. Dia zay zany ifidy ny rajoelina hatramo farany nanomboka izy be ny tanàna hatramin'izao alao itony asa fa izy manao manao asa rajoelina tena hita mivaingana ny asa ataony ary asa tsy vitan'izao mpitondra ny fandimby teo ny vitany rajoelina hatrany fototra ny etomboantsika mihitsiny no ampiakariny dia zay mifidy azy hatramo farany dia bon sens ianao zany président fa zay mifidy anao foana hatramo farany ianao hatramo farany zay dia hatramo farany koa ianao. Any androna dia entina ho ampantenana président Rajoelina satria be loatra ny fampandrosoana vita tamin'ity faritry vakina karatra ty. Raha tsy laza fotsiny ny terrain manara-penitra zay hodingantsika androany raha mahito tsy azo hoditsy ny ravitsofina ny any amin'ny district Mandoto zay misy anay za président CSNR amin'ny district Mandoto any amin'ny district Mandoto ohatra dia mahita be dia be resaka hôpitaly manara-penitra, terrain manara-penitra, ny tranopokon'olona manara-penitra, rano fisotro madio zay tsy niaina tamin'izany. Ny jiro amin'izao fotoana izao dia iainanay zany amin'izao fotoana izao efa tonga ny jiro akasitrahanay zany amin'ny président Rajoelina tohanana izy ary zay mila mifidy zay amin'ity taona ity. Hatreto aloha dia ho hitantsika ny tohany ary ho porofolon'ny Antsirabe faritry vakina karatra ray manontolo zany hoe izy ny tena tompona Antsirabe fa izany tena aminareo fa Iany Rajoelina ny tompona Antsirabe amin'izao fotoana izay iaraha mahita ny tantara fa dia ndeo antsika miara mahita ary. Minareo trois fidiko matoa zany manao ny akanjo dia izy mividiko ny antony tsisy antony fa vokatry mifoky fotsiny mifidy azy be dia be ny zava-bitany ao ny PPP manara-penitra ao ny hôpitaly ao ny terrain Mahamasina be dia be ny zava-bitany zany fasakasaka zay tsy mifidy azy fa izy dia tanora mahavita azy izy tena maro na inona ataon'olona na inona ataon'olona izy lany. Nenay aloha fonay manontolo ny tena ifidiananay azy eny matsapa anay tena matsapa raha ny arena no dia daviny tsy mitady arena tsony izy fa fitiavany tanindrazana ny azy ny tena masony. Raha dia tena le karatan'ny président mihitsy ny tena lazain'olona hoe vazaha izy nefa izy momba zany nanao karatany teto faly daholo ny zanaka malagasy satria mba manamarina hoe anazy le tany azonao tsisy resaka hoe kesikiliana vozaveva dia zay fitiavan'ny Rajoelina manaovana ny karatany ndreo mibobaka be. Normal be aloha anay fa mifidy numéro 3 anay matoa tonga aty. Ny antony ohatra fotsiny anankiray tamin'ny fitondrana io zany natsapahanay fa afaka mitady amin'izay fomba heriny amin'ny fomba madio ny olona rehetrarehetra ohatr'izao ataonay izao fa tsisy mihitsy ny hoe sakanana ny zavatra ohatr'izao fa tsy manao an'izao na tsy manao an'izao zay ngamba aloha ny antony satria amiko samy zay mba manana tombontsoa ny vidiny dia anananay tombontsoa madinika aloha zay ny antony. Ndananay androany aty tompoko zany dia naresy lahatra ny zava-vita ny président Iany Rajoelina dia za zany mbola maniry ny alany azy ho candidat ho filoham-pirenena indray amin'ny 16 novambra dia mbola hitohizan'le zavatra mbola tsy vita nataony dia tianay mbola ho tohizana. Be da be tompoko ny zava-bitany teto Antsirabe ao ny école manara-penitra, ny hôpitaly manara-penitra, ny izy ity ny abattoir sy ny betsaka ny université sy ny sisa. Tena raha hoe sanatsitsilany izy dia mampalelo anay raha zava-bitandreo lasa potika fotsiny fa tsisy mahavita azy. Tena efa mipaka mihitsy le fampandrosoana ny hoentin'ny président Iany Rajoelina dia zay mahatonga anay miroborobo be tonga aty hanotrina sy akasitraka anazy. Tena tsy amin'ny fomba antolo raha tsy tianareo efa miala teto nareo tena tonga miona miala mentsika satria mifankatytsika artisina zavatra voaposo androana satria ny Iany Rajoelina ary tia ny Iany Rajoelina ny vahoakantsika be Tsy miovaova ny sary, ny antsika volo mbasary, sady tsy misy masolo, Rajoelina fomba